Alléluia, falmeravanao indray izay tao fiangonana Kristam-basia Madagasikara androany amin'ity zoma faefatra amin'ny volana Jolay ity ampitiavana indray arana noloranay ianao andra-pisojiny famarinana androany izay mitondra lohahevitra hoe an'Andriamanitra sy ny fiangonana ny faefana marina. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Daniela toko faefatra andiny fahenina amby roapolo hoe ary nasaina melana ny fotony ny fanjakanao mbola ampodiana ho anao tokoa rehefa fantatrao fa ny lanitra no mpanapaka. Ny fanazava-lelan'Andriamanitra hoe ny Baiboly ao amin'ny Daniela toko faefatra dia mitantara ny amin'ny nofony Nebukadnezar izay nampatahotra azy fatratra tao anatin'ny nofo io dia nahita hazo lehibe iray ny alehibe sy ny anahery izy nanome fialofana sy sakafo ho an'ny zava-maniry sy ny zava-mananaina rehetra. Nasainy anjely nokapana nefa ilay hazo fa ny fotony no nafatotra tamin'ny vy sy varahana. Navery hevitra mpanjaka ilay nofo ka nanantona ny Daniela mpaminan'Andriamanitra izy anazavany heviny. Nambarany Daniela fa ilay hazo dia izy mpanjaka tenany ary anetry tena amin'ny avinaviny izy rehefa fantany fa ny lanitra no manapaka. Daniela toko faefatra andiny faharoa enina amby roapolo. Herintaona taty aoriana satria mbola tsy nibebaka Nebukadnezar dia tonga verisaina izy nandritra ny 7 taona dia niaina toy ny biby izy nihinana ahitra sy ny rehare tany an-tsaha. Araka ny voalazany Daniela toko faefatra andiny fafito amby folo dia avy amin'ireo mpiambin'io didio didy mpiambina izay zavatra izany, eny avy amin'ny tendrin'ireo masina izany zavatra izany, ahafantarany velona fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany ary izay olona ambany toetra no ampanapahany azy. Ny mpiambina eto dia manondro ireo anjely voatendry andraikitra ny raharaha eto an-tany, manana fahefana ampiatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny hevitra nefa Nebukadnezar fa izy no mitondra an'izao toy izao, mandra-pahatonga azy voatery anaraka ny fitondrany lanitra. Toy izany koa ankehitriny ireo izay miambo ho manana fahefana feno amin'ny asa miasa amin'ny pitaka, mihevitra fa ny fahefana izy ireo dia manome alalana azy ireo hifeno firenena maro ka tsy mahalala fa ny fahefana marina dia Andriamanitra sy ny fanjakana any an-danitra. Ny tompony hery rehetra, amen, ary manatanteraka ny fikasana eto an-tany amin'ny alalan'ny fiangonana izy. Hoy ten'Andriamanitra ao Mateo toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo amby folo hoe ary Jesosy nanantona dia niteny taniny ka nanao hoe efa nomeny any fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Manamafy ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny tontolontsika isika. Avy eo amin'ny Kristy izao hery rehetra izao, Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty ka nametraka azy eo amin'ny seza fiandrianana any amin'ny lanitra ambony miandraikitra ny fitantanana an'izao rehetra izao, manomboka amin'ny vaindain-danitra ka hatramin'ny fanjakana. Tsy misy anarana na fahefana afa-tsy ny amin'ny fitondrany, tsy amin'izao andro ankehitriny izao ihany fa mandrakizay. Izy no miandraikitra ny zavatra rehetra, manana teny farany amin'ny zavatra rehetra, ivony zavatra rehetra. Kristy manapaka ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsy mifandray amin'izao toy izao fa izao toy izao no mifandray amin'ny fiangonana. Ny fiangonana dia ny tenin'ny Kristy izay itenenany sy hietsehany, izay mameno ny zavatra rehetra amin'ny fanatrehany. Amen. Ao amin'ny Efesianina toko voalohany andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo nahitanao an'izany ten'Andriamanitra izany. Alleluia, alleluia. Mino fa nataka zavatra indray ianao tamin'iny ten'Andriamanitra iny hoe